vavakintsika ray eo isoranay anao ny tompo pasoavana omenao anay kehitriny afahanay hianatra indray itombo ara-panahy alala zavatra manokana raha eo amorona atmosfera koa amin'ity farany taona ity satria zay dia mino fa misy zavatra ho ataonao manokana aminay tsiraray avy amin'ity farany taona ity raha eo androany ary no ny asa fanainao masina dia aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amen afaka mahazo ny toeranao ianao a faly mahita antsika tsiraray avy ary zay dia mino ny fahagaganao anao tsy mitsahatra milaza hoe zay dia mino fa misy planina an'Andriamanitra manokana ho anao iarakitsika ny amin'ny Daniela toko fahenina ny tena iarahantsika dia ny 17 ka hatramin'ny 420 Andriamanitra ny segondra farany dernière minute manao zavatra Andriamanitra aveko fandroany dernière minute manao zavatra Andriamanitra amin'ilay fotoana tsy manapo intsony na le olona te handetika anao ary le olona handetika anao zany efa mahazo eny vitany aminy fa eo Andriamanitra miteny raha mbola zany miaraka aminy tsy vity zany izy ka raha mbola zany miaraka aminy ny zavatra ratsy ataon'ny olona aminy mivadika fijogona vavolombelona matavo azy zany hoe fahamarinany ny olona mieritreritra nisy ratsy ianao fa iny zavatra iny ampiasain'Andriamanitra hanaovana sonion fiainanao hoe miaraka amiko tia ary misy zavatra tsara ho ataoko amin'ny fiainany Daniela toko fahenina 17 ka hatramin'ny 420 zao vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dia nandidi ny mpanjaka ary nentina Daniela ka natsipy tao andavaky ny liony dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva ne hamonjy anao averiko fandroany Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva ne hamonjy anao ary nisy vato natapina ny vavalavaka ary mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanombohan-kaseny sy tamin'ny fanombohan-kaseny andrian-dany mba tsy hovana ny teny ny amin'ny Daniela dia nody tany andapa ny mpanjaka tsy nitendry hanina mandritry ny alina sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatreny ary tsy nahita torimaso izy dia ny fomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liony ary no tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso an'i Daniela tamin'ny feo malahelo eny ny teny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniela hoe ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona moa ny Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va ndry dia namalo mpanjaka Daniela hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay ane ianao Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao koa ry mpanjaka tsy nanao ratsy a dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarana vitao andavaka Daniela dia nakarana vitao andavaka Daniela ary tsy hita nisy naratra izy satria nino an'Andriamanitra amen ho tantara ijoroanao vavolombelona koa ny tantara io le tantara dia mino hoe efa fantatrao loatra na nipazana ny Daniela tao andavaky ny liony ny andininy 17 sy ny 420 no tena iarahantsika androany hoy izy hoe dia nandidi ny mpanjaka ary nentina Daniela ka natsipy tao andavaky ny liony dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe Andriamanitra ao zay tomponao mandrakarivany hamonjy anao ny andininy 420 dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarana vitao andavaka Daniela dia nakarina vitao andavaka Daniela ary tsy nisy hitana ratra izy satria nino an'Andriamanitra le tantara dia ohatr'izao zaraiko aminao sady misy lesona raisitsika vitsivitsy ihany eny ampovoany eny mpanjaka anankiray Dariusa no mpanjaka tamin'izany fotoana izany izy ireo dia efa nahazo ny Israely dia efa ngeda dia ngeda ny fanjakana tamin'izany dia
tsy maintsy nanendry solompanjaka 20 Darius. Natsoina hoe solompanjaka dia tahaka ny hoe gouverneur. Ny asan'ireo solompanjaka ireo a dia miaro ny intérêt-n'ny mpanjaka. Ao a miaro ny intérêt-n'ny mpanjaka, amin'izay ny mpanjaka mahazo tombony na aiza na aiza. Dia ankoatran'ireo solompanjaka 20 ireo dia nanendry olona 3 ihany koa mpanjaka izay nataony ho ambonin'ny solompanjaka. Dia Daniela ny ray tamin'ireo. Baiboly nilaza manokana hoe zao ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy 4. Zany Daniel zany dia nihoatra no commande lehibe sy solompanjaka namany fa nanam-panahy endry izy. Nanina hony? Ary mpanjaka nikasa nandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra. Ito aloha dia mba te ilaza hoe ry kristianina raha te hiakatra ianao amin'ny fiainana, raha tianao ny aina fisandratana amin'ny fiainana dia manana fahendrena. Aoka ho kristianina endry, aoka kristianina miaina amin'ny fahendrena. Ny fahendrena no manandratra. Averiko farany, ny fahendrena no manandratra. Naiza misy anao ripino dia aoka ho hitany amin'izay misy anao hoe tena hafa le kristianina amin'ny fahendrena. Ataovy amenina mafy be. No le fahendrena nananany mpanjaka dia nieritreritra mihitsy ny mpanjaka hoe ankoatran'ireo 20 solompanjaka sy ireo commande lehibe 3 dia hoe mpanjaka hoe andeha ho ampiakariko ambonin'ireo Daniela. Tellement tena nihoatra ny fahendren'i Daniela ka tena nahita fitity eo anatrehan'ny mpanjaka izy. Za te ilaza aminao, rehefa olona endry ianao dia hita fity amin'ny olona ianao. Fa zao anefa tsy hita fity amin'ny olona rehetra ianao fa hita fity amin'ny olona izay tokony ahitana fity. Zao no nitranga. Rehefa hen'ny olona tao an-tanàna fa hoasandratra ny mpanjaka Daniela dia nitediavin'izy ireo izay amelezana azy. Mitady izy ireo ina ny amelezana azy. Tsy nahita izy ireo satria maninona? Lehilahy tsy nanatsiny zany Daniela zany. Mba hita kristianina tsy manatsiny anie Andriamanitra. Anangana olona tena intègre anie Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Tsy hitany zareo izay atao dia hoy izy andao ranga ny fivavahany ihany ny amelezantsika azy. Dia lasa ary zareo nakany amin'ny mpanjaka dia hoy izy tamin'ny mpanjaka hoe mpanjaka zao ozy izy ndao tsika moka lalàna manokana. Ao anatin'ny 30 andro raha misy olona mangataka zavatra akoatrany aminao dia aoka ho vonono ho faty izy ho atsipo andavaky ny liony. Mba mahagaga anahy manina zao natao hoe 30 andro nefa afaka nataony hoe 90 andro na ray taona. Fa le izy tena hoe fantatra izy ireo fahazarany Daniela dia hoy izy 30 andro ihany. Teneny hoe 30 andro hoe dia neken'le mpanjaka tokoa le izy. Rehefa neken'le mpanjaka le izy ny zavatra nitranga dia izao na eny Daniela ary fa nisy didiny voaka dia tsy novainy ny fahazarany. Nivavaka foana izy maraina atoandro hariva. Ary navelany izy zany tsy nanao le mivavaka dia le miafina rehefa mivavaka. Ny zavatra mahagaga anahy dia izao hoe azony Daniela atao tsara mihitsy ny rehefa mivavaka manakatotrano dia mivavaka. Sady iso ave amin'izay izy tsisy mahita. Fa le izy tsy novainy Daniela mihitsy ny fiainany, tsy novainy ny fiainam-panahiny. Nataony foana ny fomba vavakany. Hitany reto mpanenjika azy dia lasa reto nanao sotro kely zay moa filaza azy na hoe nandaza tamin'ny mpanjaka. Rehefa nandaza tamin'ny mpanjaka reto dia tezitra amin'ny mpanjaka. Ndao arozy izy fa ho atsipy eny andavaky ny liony zany olona zay. Rehefa hita mpanjaka hoe Daniela le izy taitra mpanjaka Andriamanitra ahoana ny amonjeko an'ity. Mivoaka nefa ny didy tsisy hevitra tsony na ny mpanjaka tsy afaka manova ny didy. Dia nateriny mba eno tsara ny zao ny mpanjaka mihitsy nanatitra ny Daniela tany andavaky ny liony. Sokafy ny lavaky ny liony dia natsipy Daniela.
fa melohan'ny nanipazana ny Daniely dia zao ny tenenin'ny mpanjaka: lay Andriamanitra ao zay tomponao mandrakarivany amonjy anao. Tsy ampy ny amenina anao, tsy ampy ny amenina anao ia. Isy olona iaina famonjen'Andriamanitra tsy mahazatra amin'ity farany taona ity. Le zavatra ny tenenin'ny mpanjaka: lay Andriamanitra ao zay tomponao isan-kalahady ane amonjy anao. Zay ve ny teneniny? Zay ve ny teneniny? Ahoana ozy izy? Lay Andriamanitra ao zay tomponao mandrakarivany amonjy anao. Galasika anabavy eo, ny olona zay manana fahanam-panompoana an'Andriamanitra tsy maintsy iaina amin'ny famonjen'Andriamanitra izy. Averiko fandroany, iaina amin'ny famonjen'Andriamanitra izy. Galasika anabavy, ny fanalahidy tena vao nampianarina n'Andriamanitra n'ity mihitsy nandritry ny herinandro. Zao ny zavatra voaraiko: Andriamanitra dia Andriamanitra tsy manao tsinotsinona ny fanompoana azy. Ho an'ny olona miaraka amin'ny foana, galasika anabavy eo, tsy avelan'Andriamanitra ho rava zany. Mba teny kely akaikinao tsy avelan'Andriamanitra ho rava hoe. Tsy natory ny mpanjaka nandritry ny alina. Tsy natory ny mpanjaka. Maraina ny andro niverina teo amin'ny lavaky ny liona amin'ny mpanjaka. Mahagaga anahy koa ty mpanjaka ty. Verina eo an-davaky ny liona. Dia mbola miantso any: ry Danielo, lay Andriamanitra zay tomponao mandrakariva va mahavonjy anao. Ainao misy zavatra hafahafa. Inona ny zavatra hafahafa? Raha olona normal ty mpanjaka ty, efa fantany fa tsy nitotona tamin'ny tany akory ny tongory Daniela, dia rava ny liona ny Daniela. Fa ty lehilahy ty galasika anabavy dia mahalala ny Andriamanitra Daniely. Ty lehilahy ty mahalala hoe le olona zay manompo an'Andriamanitra mandrakariva dia tsy ho avelan'Andriamanitra ho ravarava fahatany zany. Dia san'ilay mpanjaka niverina teo amin'ny vavahady vakavaran'ny lavaky ny liona. Te ilaza aminao miomany ianao, zay anipy anao anatin'ny lavaky ny liona tsy atory izy, ary izy ihany niverina eo amin'ny-davaka hoe tsy iny olona nanaovako zavatra hafahafa iny ane, olona manana an'Andriamanitra iny e, tsy hipotika moramora zany iny, ataovy amenina mafy be zany. Namaly amin'izay moramora Daniela avy eo amin'ny-davaka tao. Ry mpanjako ho velona mandrakizay anenao. Ny Andriamanitra dia nanakombona ny vavan'ny liona. Tsy maratra akory na ahoana. Teo inao ihany ny mpanjaka tonga dia nilaza hoe avoay Daniel, avoay faran'izay aingana Daniel. Te ilaza aminao ako, zay olona latsaka anaty lavaka eo, mba navelan'Andriamanitra ho latsaka anaty lavaka ianao, fa izy didy avy any an-danitra hiteny hoe avoay Daniel, avoay Daniel, avoay Daniel, avoay Daniel. Te ilaza aminao izy didy avy any an-danitra hiteny hoe avoay ianao. Akalesona amin'izay tsika. Daniela dia olona pino. 2:4 laza hoe nino an'Andriamanitra, fa izaho anefa mbola latsaka anaty lavaky ny liona ihany. Misy fotoana ianao mandalo lavaka, tsy ianao ny diso, indraindray ary noho ny fivavahanao dia tsipy any anaty lavaka ianao. Misy olona mantsy mieritreritra hoe efa miaraka amin'ny tombo dia hoe miaraka amin'ny tombo zany laverta foana ny fiainana, mampandray amin'ny aimaintso. Teny kenao akaikinao hoe matoa misy ny lavaky ny liona hoe dia toerana no fironon'Andriamanitra koa zany, hoe navelan'Andriamanitra isy zany. Fa ny fahamarinana dia izao, ny lavaky ny liona zay andalovanao dia toerana fijoroana vavolombelona. Lazao hoe ny lavaka ny liona zay andalovako hoe dia toerana fijoroana vavolombelona. Raha tsy misy ny lavaky ny liona, tsy afaky niavaka ianao. Averiko fandroany, raha tsy misy ny lavaky ny liona dia tsy afaky niavaka ianao. Ny lavaky ny liona no manavaka ny olona tena manompo an'Andriamanitra
amin'ny olona tsy manompo azy.